roa amin'ny folo ireo ekipa nandray anjara amin'ny amboarantsika antimo andiany fa roa amin'ny folo amin'ny taona 2024 ity izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alahady lasa teo teto amin'ny kianjan'ny maître Kira Toliara. Teto ihany koa no nanihoana ampahebe maso ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny section ny Toliara voalohany sy ny filohan'ny ligue party ny baolina kitra vaovao aty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Nambara teto fa ny fampiroboroboana ny sehatry ny baolina kitra ka hamerina indray ny lazan'ny Toliara 30 taona lasa izay no tandrony reto ekipa vaovao ireto. Ato amin'ny district sivy zany dia io Benentsy Rerihan tsy manana section izay ezahanay ao anatin'ny pastora zay hampijoro ny section any 68 ny sélection Toliara jaby fotoana zay nahazo ny coupe de président tany moa natorotory teo de aty amin'ny 81 voniboaky ndraiky ny AS Somasid nahazo champion de mata 30 taona taty afara tsy nisy raha nitorika toinja raiky dika izay statistiky zay de milaza fa marary football ny Toliara. Ireo rehetra nandray fitenenana teto mo dia nanamafy ny fahavononan'izy ireo ny fanometanana amin'izay hampandrosoana ny sehatry ny fanatanjahantena aty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Tonga niatrika izao lanonana izao ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono no sady ministra piahy ny faritra Atsimo andrefana nahazo fanasana manokana ireo mpilalao fahiny nitondra ny lazan'ny Toliara 30 taona lasa izay teo amin'ny sehatry ny baolina kitra.